Angano arirarira. Izao mitantara, ianareo mihaino. Ny rantsan-tanana dimy. Indray andro dia nitambatra ny rantsan-tanana dimy sady nitovy habe. Saingy tafasaraka izy ireo no sady lasa tsy nitovy habe intsony satria samy nanana ny heviny. Hoy ny ankikely izay be menimeny na lalandava hoe: nonao izany. Ka namaly ny manaraka izay be sain-dratsy hoe: nona koa tsy mangalatra. Dia niteny kosa raha nitondra afovoany izay be fahendrena hoe: mangalatra ve tsy ho very? Dia hoy ny fanondro izay tsy te ahalala hoe: very tsy ahavotana. Fa hoy kosa ny ankibe izay zokiny sy be fahendrena hoe: hiatakataka aho fa olon-dehibe. Izany hono no nampisaraka ny rantsana ho dimy sy ny nahatonga azy ireo ho lava sy fohy. Ny ankikely ny kely dia nona lalandava. Ny manaraka sy ny fanondro ny fohy dia botry ny sain-dratsiny, ary ny ankibe sy ny tondro afovoany ny lava sy lehibe dia noho ny hamarinany. Angano arirarira.